Ety ampamaranana ny fampalalam-baovao kosa tompoko lasitopoko vavy tsara indray ny mampafantatra antsika fa ho amin'ny rapintso no aroso amintsika pity sy mpamaky ny gazety soa ny larana vaovao ny gazety soa larana fahadimy amby fitopolo sy telonjato indro fitina amintsika fohifohy izany ny lohateny misingadina ao anatin'ity gazety ivoaka ao amin'ny rapintso ity. Dimy taona izao no niarako taminao, niarady fankaty fampitantana tsy ny fandao, nitoky ny fampizahaina. Ny larana fahadimy amby fitopolo sy telonjato amin'ny gazety soa nivoaka rapitso. Toy ny mahazatra dia isan'ny katalôgy izay avoakan'ny gazety soa amintsika ampahafantarana antsika ny firehana ara-damody indray amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny lafiny fahasalamana, ny fivadiana sakafo, famakaiza mitavy. Ampahafantarany soa amintsika ihany koa hoe inona ny fifandraisana eo amin'ny torimaso sy ny fahombiazana any an-tsekoly. Ny atsika mamindra toy ny mamoaka. Ary fanontaniana apetraky ny gazety soa no natao hoe inona moa no atao hoe tsika. Ampahafantarany nanao ihany koa amin'ny famakiana ny gazety soa fa izao indray no izy ny Pasino. Tsy adino ihany koa ireo lahatsoratra amin'ny teny frantsay ao anatin'ny gazety soa ampahafantarana antsika momba ny fitaizana ny ankizy raha toa ka tsy mavitribitrika izy. Resahana amintsika ihany koa fa misy ny jean antivirus amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny resaka sakafo indray, ny famakianao ny gazety soa larana vahadimy amby telopolo sy telonjato ivoaka rapitso no ampahafantarana anao momba amin'ny glasy sy ny sorbet. Aza donona raha dia ny rapitso ny maka ny anjara gazetinao soa larana fahadimy amby fitopolo sy telonjato eny mivarotra mahazatra anao. Dia aza diny ny manjifa ny gazety soa amin'ny rampitso farany teny keo tompoko lasitopoko vavy ny fampalalam-baovaontsika isorana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ho amin'ny rapitso mbola mifamehy fotoana ety antsika amin'ny ora mahazatra veloma tompoko.